ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry havana no iarabanina antsika izao alatsinainy fa 4 ny volana janoary izao, ary dia mamangy antsika aminaran'i Jesosy Kristy Tompo sy manonona ny fiarabana tratry ny taona ihany amin'ny alalan'izao mofinaina izao an'izay mbola tsy nanaraka na izao vao tafaraka amin'ny fandaharana ny mofinaina izay atokany fitandremana ambodantely ho antsika ry havako. Ny mofinaina antiony avako dia ny Filipianina toko faharoa, Filipianina toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoley androalika rehetra, na ny an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany sy ny haneken'ny lela rehetra, fa Jesosy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Niavako malala ity mofinaina eto am-piaratanantsika ity dia iresahan'i Paoly manokana ny mikasika ny fifandraisana amin'ny olona ny tapany voalohany, fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Ny andininy fahatelo dia izy manao hoe aza mba manao na inona mihitsy amin'ny fifampandaniana na mandrano tena foana, fa manaova zavatra amin'ny fanetretena, ary aoka hanao namany no mihoatra noho ny tenany avy. Aza samy hevitra izay han'ny tenany na izay mahasoa ny tenany, fa mba hiviry koa izay mba mahasoa ny hafa. Dia rehefa vita izay taritarana izay dia manazava ny apôstôly Paoly amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny ambin'ny folo ny modely alain'ny mpinotahaka amin'ny fifandraisany amin'ny namany, amin'ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona aminy. Andro voalondohany amin'ny taona isika zao ry havako malala, andro fahaefatra, dia mikasika ny fanetretena no soratra masina voalahatra ho antsika, mikasika ny fanetretena. Milaza fanantenana sady zany ry havako malala, milaza fanantenana fa hanolotra Andriamanitra, hanome Andriamanitra, hitay Andriamanitra, dia inona ny toe-tsaina tokony ananany mino raha toa ka mandray izy amin'Andriamanitra, raha toa ka omen'Andriamanitra fitahiana izy na fahasoavana na fifaliana, dia inona ny toe-tsaina. Dia manazava eto ny soratra nosoratan'i Paoly fa zava-dehibe ny fanetretena. Tsy fanetretena fifanetretena nefa no ampianarina eo ry havako, satria betsaka ny fivavahana no mampianatra fanetretena. Tsy hoe zava-baovao loatra amin'ny filozofia grika anketo amin'ny andron'i Paoly ny fanetretena. Fantatry ny filozofia grika tsara, fantatry ny fahendrena grika tsara izay nisy an'i Paoly, fantatry ny fahendrem-piarahamonina tsotra, fa zava-dehibe ny fanetretena. Tsy hoe miantoka ny fahatsaran'ny fifandraisan'ny mpiarabelona fotsiny ihany ny fanetretena, fa miantoka mihitsy koa ny vaombiazana. Ny taona malagasy dia nanao hoe ny mangina volamena, mitory fanetretena zany, mitory fandeferana zany. Ary dia hotsika manao hoe tsy dia zava-baovao loatra, tsy dia hoe ny fivavahana kristiana ihany no mitory ny fanetretena,
fa fantatry ny fivavahana lehibe rehetra ny fanetretena ao amin'ny hindoisme de tena isan'ny ataontsika hoe andro lehibe mihitsy amin'ny lafiny moral ny fanetretena. Hitantsika amin'ny filozofia sy ny fahendrenana ampianaran'ny Gandhi ny fanetretena. Hitantsika koa amin'ny fampianaran'ny bouddhisme na amin'ny fampianaran'ny Confucius samy miresaka ny fanetretena. Fa ito de lalina de lalina noho zany karazam-pampianarana fantatra rehetra zany ny fanetretena ampianarin'ny Paoly eto. Fanetretena izay makatahaka ny fanetretenan'i Jesosy. Mampianatra izy miaoka ho aminareo zao fanetretena zao samy mihevitra ny namany avy manana fanetretena aza mandrany tena foana fa izao nanome modely ary Paoly ary nanome modely hoe aoka ho ao aminareo zao fotom-pisainana izao raha miatrika ny fanetretena ianareo. Modelin'i Jesosy amin'ny fanetretena ary tsy modelin'i Jesosy fe modelin'i Jesosy fotsiny ihany fa modelin'i Jesosy izay manompoka any amin'ny fahaterahany ka hatrany amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Zany hoe ny totalim-piainan'i Jesosy mihitsy eto no asain'i Paoly alaintsika tahaka amin'ny fanetretena. Tsy hoe Jesosy teraka atao tranomby ihany fa Jesosy nidina avy tany an-danitra mihitsy de fa fanetretena hatramin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana de fanetretena. Ny totalim-piainan'i Jesosy mihitsy zany no ambaran'i Paoly eto fa fanetretena. Ary tsy voambonana hoe fanetretena kory aza no ampiasaina satria lalina noho ny fanetretenan'i Jesosy fanafoana tena ny fanetretenan'i Jesosy eto. Lay fanafoana tena de milaza hoe no foanana zany hoe natao toy ny tsy misy ny mahaizy azy. Zay le fanafoana tena, manana zay mahaizy azy izy Jesosy satria zanak'Andriamanitra fa no foanana zany natao ohatrany tsy misy mba hahafahany maka endrika vaovao de ny endriky ny mpanompo mba hamonjena ny olombelona. Ndahora afaka malala afakafakaina ny hoe inona kay ny modely, inona ny lasitra zay asehony Paoly fa tokony ho arahantsika momba Jesosy toetra manahoana. Voalohany indrindra de izao ny fahenina tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fanetretena ry avako malala zay taafina amin'ny fanafoanantena ny Kristy de ilay toetra hoe tsy mifikitra mafy amin'izay heverin'ny tena ho fahamboniana, amin'izay heverin'ny tena fa mahaizy azy ny tena. Indraindray mety fanohatra amin'ny ataontsika hoe filozofia tsotra iny hoe antany azy fa sarotra ny mila. Fa eto de mampianatra ny tompo amin'ny lafiny fanetretena hoe raha toa ka manetretena ny olona anankiray de misy zavatra tsy fikiriny mihitsy. Fa rehefa fikirinao mafy zay heverinao reharehanao zay de mahatonga fireharehana. Manaiky amotsitra, manaiky hamahantanana izay mifikitra mafy ilay heverin'ny tena ho ambony, ilay heverin'ny tena ho mahaizy azy ny tena dia avotsitry. Zay ny dikana voalohany amin'ny fanetretena hoe asa tsy fantatro zay zavatra heverinao reharehanao ka fikirinao mafy ka mahatonga anao mipetraka amin'ny toerana anankiray. Tsy tokony adonana rehefa ko malala fa ny fanomezam-pahasoavana na ny mahaizy azy ny olona tsirairay de mety ho any anaty le izy fa rehefa aveo tonga toerana na tonga andraikitra na tonga adidy azavaina. Ataovy hoe mianatra tsara ianao de manana diplôma na fari-pahalalana ambony. Izay fari-pahalalana ambony anananao zay izay vokatry ny fianarana nataonao dia mahatonga anao manana zara toerana tandrify ao amin'ny fiarahamonina, manana zara haja tandrify ao amin'ny fiarahamonina,
manana zarahasina manokana mihitsy aza raha mifijery tolo malagasy nijery anazy manokana noho zay fanomezam-pahasoavana le lazariko azy zay nomenanao zay noho ny fahaizanao na noho ny traikefanao dia ao anatinao zay ao anatinao satria fahalalana na fahendrenana fahaizamanao fa manjary rehefa anatin'ny fiarahamonina anao de manjary tonga asiny zay hoy ny tolo malagasy fa tonga ataontsika hoe toerana na adidy na voninahitra eo anivon'ny fiarahamonina fikirinao mafy zay ary fikiriny fiarahamonina mafy zay hoe reny olona reny kosa de ohatr' zao na ianao no teny manao hoe za kosa de ohatr' zao de hotsika manao hoe naran'ny fanetretena de zao manaiky ianao tsy anao an'izay ho zava-dehibe manaiky ianao eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny lafin-javatra hitakinan'izany amin'ny lafin-javatra ilanan'izany ny fadia manaiky anafoanan'izany ianao amin'ny lafin-javatra hoe ilana ny anafoananao ny atsametranao an'izany ho zava-dehibe de manaiky anafoana teny ianao lala fanetretena afaka malala de manaiky hidina zany ny fanetretena zay maha hoe fanetretena azy tsy hoe fanambanina tena tsy zay loatra fa fanetretena zany hoe manaiky hietry tsy ny olona ny manetry anao fa ianao ny manetry ny tenanao mba hanafoana lay maha ianao anao lay zavatra nofikirinao mafy ny reharehanao ve ny fahaizanao ny toeranao ny maha ianao anao de manaiky ianao hanafoana tena izay fanafoana tena zay nefa na ny marimarina kokoa manaiky tsy ho zavatra hofikirinao mafy zay no ninona tsy hoe mba isandratana indray rehefa aveo tsy zay loatra fa izao manaiky ianao anarak'izay fa zay hiala amin'izay toerana maha ianao anao zay mba ahatsara ny fifandraisanao ny hafa mba hamonjena ny hafa mba hanondrotana ny hafa ary mety hiala amin'le toerana maha ianao anao mihitsy ianao mba hanondrotanao ny hafa tsy miala amin'ny lafiny ataontsika hoe omena le olona le toerana mety ho zaza ange le toerana tsy lafin'izay loatra fa lafiny hoe ianao dia manaiky tsy hanao zava-dehibe amin'izany satria ny iva nge tsy afaka miakatra ny avo no afaka midina ny olombelona tsy afaka nanakatra an'Andriamanitra zay ny sary tiany Paoly eto ny olombelona tsy ho tafakatra mihitsy hanakatra an'Andriamanitra fa Andriamanitra nanaiky nidina tamin'ny alalan'i Jesosy afaka malala atao hoe manety tena ary ny olona iray atao hoe manety tena ianao rehefa tsy ataonao zava-dehibe noho ny amin'i Jesosy tsy ataonao zava-dehibe ho famonjena ny hafa tsy ataonao zava-dehibe mba ahatonga ny hafa ho isondritra ny maha ianao anao betsaka ry havako indray ny olona miady varotra amin'ny zavatra tsy de manahoana loatra indraindray ohatra hoe mamonjy lanonana tena indray tafitoana rehefa ohatra ka tsy apetraky ny olona amin'ny toerana za ve olona ohatra zao de tsy apetraka ao amin'ny toerana tokony isy aho na za ve olona ohatra zao de tsy arabainao na za ve olona ohatra zao de dia nahoana no ataonao anerina anao mipetraka za ve olona ohatra zao dia nahoana dia tsy fantatro asainao mitsangana na nahoana za ve mba inona ihany nataoko teto anivon'ity fireneny ty mba inona ny andraikitra tsy nitazoniko nahoana no tsy omena haja mamboninahitra tandrify na firy taona zao ny taonako nahoana no tsy tokony ho iry ve nisy sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa na hoe zao koa ny fahalalako inona koa olona ohatra nyreny aza mba mahazo toerana ery aloha ery za ve de atao aty ariana ty afaka malala ianao ngefa mipetraka eo amin'ny toerana foana tsy zay ny mahambany ianao tsy ny toeranao ny mahambany ianao fa ny ao anatinao ny mahambony ianao fa izy kosa mety mipetraka eny aloha indray mandeha indroa intelo ao fiainany fa mampilamina azy zany fa ianao efa teo aloha foana nge ianao nge fa nana zay maha ianao anao foana fantatry ny tsy zany mihitsy fantatry ny olona foana ny mahambony tsy hoe akory raha nanafoana teny Jesosy dia ambany de manahoana izy tena nanaiky ny toeran'ny olombelona izy saingy zao fantatritsika fa tao aminy ihany mahandriamanitra azy na de olombelona azy izy afaka malala ny voalohany ary de izao ny alany voalohany antsony hoe fanetretena makatahaka amin'ny fanafoana tenan'i Kristy de le toetsaina hoe tsy mifikitra mafy amin'ny toerana
izay maha izy azy ny teny fa manaiky kosa anondrotra raha tsy miala amin'ny toerana misy anao no ka manondrotra ny hafa de avy akariko ianao, avy fa asondrotra ianao, za hidina fa ianao asondrotra. Fa ny faharoa de zao rehefa komalala tsy zay ihany nataon'i Jesosy, tsy ny hoe tsy nofikiriny tsony le Mahandriamanitra azy fa nanam-pitoviana amin'ny fa nanaiky ny hety izy. Fa ny faharoa de zao hoy izy manao hoe nofohanany tenany de naka endrika vaovao izy, tsy hoe nofohanany lay Mahandriamanitra azy de le iny Mahandriamanitra azy iny ihany netiny tety ambonin'ny tany, raha izay de vao maika raharaha be. Tsy hoe nidina fotsiny Jesosy avy any an-danitra dia nyendrika Mahandriamanitra azy mbola nitazoniny ihany, de tsy fanafoana teny zay, tsy fanetreteny zay. Raha ohatra ka ataovy hoe filohana repoblika ianao na tsy fantatro na mpanjaka na tahaka zany ka midina amin'ny toerana misy anao kanefa tazoninao ihany le mahay anao anao, dia mazava ho azy tsy azo atonony ianao, de tsisy heviny akory, tsy azo atonony, tsy afaka ataontsika hoe tsy hoy nareo amin'ny teny frantsay hoe tsy accessible. Raha tsy tena mandray endrika vaovao mihitsy, tena mandray ny endriky ilay, zay le teny hoe manafoana tena ka naka ny endriky ny mampanompo, maka ny endriky ilay olona na lay fiarahamonina zay ivantanana tahaka an' Jesosy. Izay rehefa komalala tena zava-dehibe mihitsy amin'ny théologie protestante de misy ny antsoina hoe contextualisation, zay amin'ny théologie katolika de misy ny antsoina hoe inculturation, zany hoe lay finoana de manjary mitsofoka ao anatin'ilay fiarahamonina ka maka loko ivelan'ilay fiarahamonina, tsy maka tahaka ilay fiarahamonina loatra izy fa tahaka ny toetran'i Jesosy hoe nidina tonga olombelona, de tahaka izay koa ny fona kristiana le avako malala. Raha tsy hoy Jesosy manao hoe raha tsy levina ngeny siry tsy tonga fanasiny zany izy, zany hoe no itoetran'i Jesosy io zay nidina ka nitsofoka atao anatin'ny fiarahamonina dia nanome endrika ilay naka ny endrika ilay fiarahamonina izy, tsy lay fiarahamonina ny namolavola azy tsy zay loatra fa naka ny endrika ilay fiarahamonina izy. Raha koa malala izay toe-panahy zay, izay fanetreteny zay, fanafoananteny zay de zava-dehibe mihitsy. Zany hoe tsy lay maha izy azy akory, tsy ny tompony lay maha izy azy, fa ao anatiny ihany lay maha izy azy, fa niezaka kosa izy naka ny endriky ny fiarahamonina. Fanetretena faharoa zay rehefa koa malala, tsy hoe nidina fotsiny fa naka ny endriky lay mpanompo mihitsy azy. Nidikevitra be mihitsy tamin'ny fotoanandro ataontsika hoe lay ataontsika contextualisation, no hoe ahoana itony ao am-piangonana, ahoana ny fivavahana kristianina raha mitsofoka ao anatin'ny fiarahamonina malagasy, ny fivavahana kristianina mitsofoka atao anatin'ny fiarahamonina tandrefana de nakatahaka ny hira klasika, nakatahaka ny hira grégoriana sy ny sisa rehetra. Fa rehefa mitsofoka atao anatin'ny fiarahamonina malagasy le fivavahana kristianina de nanjary misy hira zafindrony. Rehefa nakatahaka ny fiarahamonina malagasy ny mitsofoka atao anatin'ny fiarahamonina malagasy ny fivavahana kristianina de nanjary natika tamin'ny teny malagasy ny baiboly. Rehefa mitsofoka atao anatin'ny fivavahana kristianina ny atao anatin'ny malagasy, atao anatin'ny fiarahamonina malagasy, toe-tsaina malagasy ny fivavahana kristianina de afaka nanova ilay toe-tsaina lay maha-malagasy izy. Eto zany rehefa koa malala de ny hoe tena tokony fantatsika mihitsy fa ny fivavahana dia fivavahana kristianina dia manova, manome endrika, mandray le endrika vaovao, nefa manome endrika vaovao le fiarahamonina koa izy. Fa izao rehefa koa malala manetry tena isika rehefa tsy mifikitra amin'ilay maha isika atsika ary manaiky handray ny lokon'ilay fiarahamonina misy atsika azy. Hoe dia midikany io tsy hoe lay fiarahamonina manefy, Paul malaza avy indra manana toko 20 hoe tsy lay fiarahamonina akory no manefy anao, fa ianao dia mitsofoka ao anatin'ilay fiarahamonina tahaka ny sira hoy Jesosy. Afaka malala engane ho azotsika
ity modely alain' Jesosy ty modely mempoly alatsika tahaka an' Jesosy ty hoe Jesosy nge ka nakanendriky ny mpanompo nakanendriky ny mpanompo izy no zany rehefa ko malala ny fanetretena dia fanekenao hitovy am'le olona zay atoninao zay fotsiny any mafomaika raha ohatra ka tazoninao mahainao anao kanefa ianao manakaiky azy dia vomaika sahirana izy fa ny fahatelo dra izao ho ihany izy manao hoe nga Jesosy moa rehefa nidina dia nanakaiky nakanendriky le fiarahamonina nakanotoeran'ilay olona le fiarahamonina dia tsy vitan'izany fa izao tsy nitanatazana fotsiny izy fa niasa izy tena niasa izy ny filazam-poly azy hoe dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana zany hoe rehefa nitsofoka tao amin'ilay fiarahamonina Jesosy dia nanova nakanendriky ilay fiarahamonina dia nanova ilay fiarahamonina dia nanova ilay fiarahamonina izy dia tahak'izany koa satria rehefa ko malala rehefa mandray modely tsika ka manety maka modelin' Jesosy amin'ny fanafoanantenan'i Jesosy tsy miazo an'izay maha isika tsika manakaiky le olana ilay fiarahamonina heverina ho lavitra amintsika dia mitsofoka eo tsika manakaiky eo tsika fa izao rehefa tonga anatiny io tsika dia mifangaro aminy ary manaiky hitondra ny fahampaniny mihitsy azy manaiky hitondra ny fahatsorany manaiky hitondra ny mahatsinitsinina azy manaiky an'izay tsika rehefa mitsoka zay le fanetretena mafy zany ty afaka malala zay mahatonga an'io hoe tsy voambolana fiteny amina olon-tsotra azy fa tsy vita mafy ny manafoana tena mafy tena mafy tsy vitan'olombelona fa Jesosy navita azy dia mila makatahaka azy tsika amin'ny fanetretena tsika raha ohatra ka hoe ka mandeha mamangy ataovy hoe mamangy any atsimo ianao zao ianao manana zay mahainao anao manana efa zatra sakafo tsara zatra fahadiovana zatra satria zay ny tezananao zatra mampiasa rano dia rehefa tonga any atsimo ianao tsy ahitan'izany mihitsy dia tsy avy ianao avany hitondra pakanao viva arivo anaovanao ilomanosanao sa anaovanao andronao sa ahoana satria zay ihany dia tsy ho hita mihitsy ny fanetretenanao satria vao mainka miteraka antsana mampisaraka anao amin'ilay olona satria le olona mitazana anao hoe zany rano androny raha tazominao mahainao anao fa rehefa tonga any ianao dia miaina amin'ny zava-misy any amboarinao le mahainao anao hanaiky izay zavatra misy any tsotra be mihitsy raha zay tsy manetretena dia ahoana zany etrehina zany zay fanetretenan'i Jesosy zay mahatonga hoe sarotra amintsika ilay izy raha tsy ao anatintsika ny fanahy masina vo miresaka zany fotsiny Jesosy aiza kosa ny avitanao zany dia aradrariny mihitsy raha maha olombelona dia tsy vita ary amin'ny mpanetretena no anekenana zany zay mahatonga hoe mianatra amin'ny tompo ahoana moa no avitanao anasa ny tongotry ny mpianatra ao raha tsy Jesosy tsy mahavita an'izany raha tsy mianatra amin'ny Jesosy tsika tsy mahavita an'izany ahoana no anekenao ororano raha tsy mianatra amin'ny Jesosy tsika zany ny hoe fanetretena tsy fanetretena kory aza fa fanafoana tena fa ny fahatelo dia zao rehefa mitovy nanaiky ianao zany hitsofoka ao amin'ilay toerana nanaiky le olona nanaiky ny asa zany hoe tsy hoe tonga ao anatin'ilay fiarahamonina dia nitoetra fotsiny fa ny faharoa dia zao nanaiky hitakosona mihitsy azy ary ny diana manaraka dia nanaiky hanandratra zay le fanetretena tsy hoe manetretena zany anao dia miboretaka ao anatin'ilay fiarahamoninao dia mitovy amin'le olonao dia tsy fantatra tsony rehefa avy hoe izy ianao iza le olona tsy fanetretena zany fa le fanetretena dia dinamika zany hoe le fanetretena dia misy etika misy lasa tonga hery manova le fanetretena manjary manova le fiarahamonina manondrotra le fiarahamonina le fanetretenanao zay ny fanetretenan'i Jesosy mba hatonga ny olona hisondrotra tsisy heviny mihitsy raha ohatra ka hoe manetretena dia mitakosonao anao dia miara-maloto aminy ao dia tsy fantatra tsony hoe anao le isa le tsy fantatra tsony tsy fantatra tsony hoe anao le mpanompo sa le tsy mpanompo tsy fantatra tsony amin'izay fotoan'izay dia tsy fanetretena zay lasa nakalokon'le olona ianao ary mety ho mitovy amin'le olona dia tsisy heviny fa Jesosy tsy mitovy tamintsika mihitsy raha ohatra ka mitsofoka tao anatin'ny fiarahamonina izy naneritena monjy ny mpanompo fa tsy tonga mpanompo mitsofoka tao anatin'ny loton'izao tontolo zao izy fa tsy mitovy tamin'izao tontolo zao no zany dia afaka malala ny fanetretena dia ny fanekenao hidina ambany mba hanondrotra ny hafa fa tsy mijanona hitovy aminy fa manondrotra ny hafa
manondrotra zay lay ataontsika hoe misy manova le fiarahamonina le fanetretena le fanetretenantsika zany zay ampialarin'ny tompo antsika mpitony ty de fanetretena hanova ny hafa fanetretena hanondrotra ny hafa noninona no ny fahatokina ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahatokina ny fahasoavan'Andriamanitra ary farany aterak'izay de zao le afaka malala ny fisondrotany ny hafa sy ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra diny ny faraikabiny folo fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitr'Andriamanitra zany hoe rehefa manetry teny ianao de miariary ny voninahitr'Andriamanitra miariary ny voninahitr'Andriamanitra tsy no le fanetretenanao loatra iny eo fa no lay fisandratan'ilay olona anton'ilay fanetretenanao tsy za netretena mba hisandratra tsy zay fanetretenan'i Jesosy fa ny voninahitr'Andriamanitra atao amin'i Jesosy de noho ny famonjeny ilay olona famonjeny antsika nahatonga ny ariariany voninahitr'Andriamanitra ka raha manetritena tsika rehavako malala tsy manetritena mba hisandratra zay eo hoe zay manetritena no hasandratra fa tsy hoe zay manetritena no misandratra fa zay manetritena no asandratra satria nanova ilay fiarahamonina asandratra satria nanandratra ny hafa nanome toerana sy nanaja ny hafa tomba magnarana avako malala modely hafa kely ary ny tian'ny tompo ho diavontsika amin'ny antsony hoe fanetretena miainga amin'ny fanafoanantenan'i Jesosy ino no tena mampahirenao ny fanetretenan'i Jesosy rehefa ko malala de fanetretenan'ny olombelona na Andriamanitra zay na anazaina izy azy manakare-pasoavana no zany zao rehefa ko malala mahazo matoky ianao zany an'ity taona ity andro fahefatritsika anio fa manatena fahasoavana mampanatena fahasoavana ho anao Andriamanitra mampanatena famirapiratany voninahitr'Andriamanitra eo aminao Andriamanitra fa amin'izao andro fahefatra zao de atao vinanao amin'ity taona ity ny hoe za Andriamanitra de akatahaka an'i Jesosy amin'ny fanafoanantena ka mba hanetry tena eo amin'ny fiainako hanetry tena ka tsy hevitra ny soa ihany fa omenao aza ny soa zany fa hoetiko koa mba hijery ny soa ho an'ny hafa ny mahasoa ny hafa vavakisika tompo misaotra anao zahay fa mity andro fahefatra sady amin'ny taona ity de afaranao zahay fa zava-dehibe amin'ny maha-kristianina ny fanetretena tarafina amin'ny fanafoanantenan'i Jesosy tompo makatahaka an'i Jesosy zay zokinay zay efa niteny taminay efa miandany aminay mandrakariva ko ankehitriny tompo mampianaranay anana fanetretena efa raha metoky anay ianao fa hitay anay hiasa ao anay hamelona sika arakaranay de amin'izay rehetra fitahi-pasoavana mirotsaka amin'ny maha-izay anay de azavelanao ho tomponay ny fahombiazanay azavelanao hanompo ny fanomezam-pahasoavana omenao anay zahay ka anjary antsana mampisaraka anay amin'ny hafa reny fa atao amin'izay hanafoana tena hietry hanetry tena ho an'ny hafa mba hisondrotany mba hivelarany ary amin'ny alalan'ny fivelarany sy ny fivelarana miaraka ny ariarian'ny voninahitra vaovao ny taona tompo menao tombonandro ray Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy ianao fa Andriamanitra manome feno Andriamanitra tsy manome tapany ianao fa manome feno de azona iantoka tompo fa ho fenonao fahasoavanao taonanay hiariarian'ny voninahitra ary hanetretenanay sy hanandratanay ny namanay mihoatra noho ny tenanay aza mitoera Jesosy aty anatinay mamakivaky ety taona ity amen